Ny vaovao makasika ny fampianarana ambony kosa noho izy antsika ny fotoana amin'ity takariva ity mialohan'ny fidirana eny anivon'ny anjerimanontolo dia napetraka ny lamina mba hampizotra araka ny tokony izay tao ampianarana izay noho izany dia nisy ny fiaonana teo amin'ny filohan'ny université niaraka tamin'ny ministera tompon'andraikitra nafahana nandinika ny ambaindainy izany fampianarana ambony zany. Ny vory tserapotona androany ireo filohan'ny université ankoatra ny fandiniana ny fampitoviana ny fidirana taorian'ny sy antony ny fampianarana noho ny fisiany aretina pesta dia nijery ny raharaha ankapobeany eny anivon'ny université ny tompony andraikitra. Nisy kosa ny fiantony tamin'ny farapara zao no lay pesta zany dia iny zany moa dia tsy maintsy hojerena miaraka hoe ahoana indray ny fidirana noho izany ao anatin'ny lahadinika dia tsy maintsy ilaza tsiraidray ny situation calendrier pédagogique zany ny université sy ny IST tsirairay dia avy eo zany dia mijery ihany koa milaza ihany koa zany ny université ny président tsirairay na ny IST hoe aiza ho aiza lay nanaovana satria tsy maintsy misy dikany mba misy résultat ny fampetona ny fampianarana fa tsy hoe ampetona fotsiny aiza ho aiza le fandiovana sy ny mikasika an'izay dia fandiovana ary tsy maintsy hoe hotohizana atao systématique amin'izay satria tsorona moa loka dia nisy ihany tokoa ny loto tamin'ireny université sasatsasany ireny. Manaraka izany dia tsy maintsy ilaza koa le réalisation ny zavatra vita eny amin'ny université satria maro ny zavatra vita eny, misy ny infrastructure, misy ny vaovao, misy ilay réhabilitation amin'ny université tsirairay. Jery koa zany lafina arabola izay rehefa faraparan'ny taona ohatran'izao dia tsorina fa tena somary izay irakirana zany université tsirairay zany hoe ministère satria fantatsika moa fa raha misy budget ministère dia eo amin'ny 95% eo zany na mihoatra aza dia transfert any amin'ny université dia tsy maintsy hojerena koa hoe ahoana ny mesure d'accompagnement zany hojerena nandritry ny fivoriana ihany koa momba ny filaminana ara-tsosialy eny amin'ny université sy ny fitorana miankina amin'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana siantifika.